bavaka isika. Andriamanitra raina eo, mideranao izay fiangonana noho ny fitiavana ho anay tao amin'i Jesoa Kristy zanakao, izay nomena ho hamonjy anay sy hanafaka anay ny amin'ny fombafomba sy ny zavatra mamaritra anay eo amin'ny fiainanay. Mankalazanao izay Tompo, noho ny fahamasinanao izay ahafahanao anay vahoakanao manatona anao. Andriamanitra raina eo, manatona anao izay ny amin'ny fanaja sy ny fisaorana anao. Saotranao izay satria Andriamanitra manome anay ny fitiavana ianao, manome anay fahatokiny ianao, ka izany no ahafahanay manompo anao. Andriamanitra raina eo, misaotranao izay fa mbola miteny sy mihaona aminay zanakao ianao. Ko ankehitriny mangataka aminao izay Tompo, samy asany fanahy masina ny izay tonga eto mba handray sy hivelona ny amin'ny teninao, mba hitombonay hiatsara isan'andro ny amin'ny fitondrantena masina, ary ho voninahitra ao izao fanimpam-pahafahana izay ataonay izao. Ankehitriny Andriamanitra, tondram-bavaka ireto fitaovana ireto sahay, plateau izay natolotra ireo mpanomponao, hamasino izy ireo. Tondram-bavaka ho an'ny fanamiana Dorcas, ianao tokoa no hahamasina izany, mba hahafahanay mankalazanao sy misaotra anao ary mideranao. Tondram-bavaka ho an'ny fiangonana FJKM sahay, izay tsy miafina aminao, mankalaza anao noho ny fahatratrarany izao jobily izao. Ankehitriny Andriamanitra, ianao no nampitsoro azy, ianao no tantana ny fiainany fiangonana, ka nahatonga azy ho tafitsoro amin'izao. Ka izany no antony isaoranay sy ankalazanay ianao, satria Andriamanitra mpitantana ny fiainanay tokoa ianao, ary mitantana ny fiainan'ny fiangonana, ka ahafahan'ny fiangonana mijo sy miorona mafy manambara ny fahatsaranao. Ankehitriny Tompo, mahafaly anay ny manakampana izany vavaka izany, ny amin'ny vavaka nampianarina ny mpianatra fahiny izay manao hoe: rainay ho izay an-dala, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fansakanao, atao anay sitraponao, atarataraka ny andao, ary mamainany ireo tatana azo mitondra anay ny fakapana, manafahana ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha ataontsika ny hirantema faha 40. Isa
mipetraka isika iainy ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izany. Aoka ho masina ianareo, satria masina ao Jehovahandriamanitra reo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalantsika. Sambatra sy mitondra mitady azy amin'ny fony rehetra. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, aoka anatin'azy iaiky ny tsy fahamarinantsika sy ny fahotantsika ka anaraka izao tonombavaka izao. Ary Andriamanitra tsy toa, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota manatona anao, miaiky ny fahadisoanay sy ny tsy fahamarinanay. Nanota tamin'ny fieritreritray sy ny teny, ary ny asa ataonay izay Tompo, ary nataonay teo amin'ny fiainanay izany. Noho izany Tompo, tokony ho very sy hielony mandrakizay izahay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao dia mifona aminao izahay, mamindrafo aminay ka mamelany elokay. Andriamanitra arainay eo, eno ny fivavakay mpanomponao sy ny fifonanay. Atongolany ny sofinao ka mieno anay, ahiraty ny masonao ka jereo ny fahantranay, fa tsy amin'ny fahamarinanay no anoloranay ny fonay eo anatrehanao, fa amin'ny alehibe ny indrafonao. Taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny era fahasivy amin'ny telopolo sy efajato ny andiny voalohany sy ny fahatelo.
raisompivalina sy amin'ny fanantenana eo am-pitsangana ny teny famelan-kely ka omeny tompo antsika fa hamafa ny fahotantsika izy. Hoy ny Tompo, dia ho fafazako rano mady ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary samy midina miala amin'ny sambony ny mpivoy rehetra sy ny matilo ary ny mpitondra sambo rehetra eny an-dranomasina ka mijanona eny an-tanety. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo ry havako, vaovavela ny elokareo midy eran'ny Tompo. Amin'ny fifaliana isika iaino ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny tompon'anjara ny amin'ny 10 minitra, hanatanteraka ny 10 minitra. Dia faly miaraba ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mangataka ny ankizy sy ny tanora tonga amin'izao fanompoam-pivavahana maraina izao hitsangana. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira 270 ny anjininy voalohany ihany. 270 ny anjininy voalohany ihany. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompoandriamanitra io satria be fity tokoa ianao ary mitantana anay mandrakariva. Tonga eto amin'ny fotoanany 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora tokoa izay Jesosy dia ny fanainao masina omba ny teny izay hozaraina ary omba ao anatin'ny fonay tsirairay avokoa izay handray ny teny. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay mivavaka, misaotra ray ho. Amen. Sokafy ary ny baibolintsika ry ankizy ao amin'ny ohabolana 5:12 ny andiny 7 tapany A. Ohabolana 5:12 ny andiny 7 tapany A. Kely dia kely le ten'Andriamanitra, mora tadidy. Iarahantsika mamaky mafy be raha mianaran'ny Tompo manao hoe olitry ny endry mampiely fahendrena verina mafy hoe. Amen. Petraka aritsika. Ny molitry ny endry mampiely fahendrena. Anisan'ny zava-dehibe eo amintsika tanora sy ny ankizy tokoa ny fananana ny atao hoe fahendrena. Ary ny fahendrena dia asehontsika amin'ny alalan'io molitry io dia ny vava izany na amin'ny teny. Tantara iray no entintsika hanoanana izany tenin'Andriamanitra izany. Fahiny dia novidiana ireo olona nompo mpanjaka, izany hoe ireo andevo mpanjaka izany, fa tsy mba nokaramaina. Gaga ity mpanjaka anankiray maheno fa
lafo be ny vidin'ity andehivavy anankiray tao an-tseny. Fa inona no antony mahalafo be anao avy zato eny amin'ny vidiny sasany? Ny akinga-tsaiko sy ny farany hitan-tsaiko hoy ilay andehivavy. Tezitra ilay mpanjaka dia niteny azy, raha tsy mahavaly reto fanontaniana apetrako reto ianao dia hovonoko ho faty. Apetrao ny fanontanianao izy ilay andehivavy dia napetraka ilay mpanjaka. Inona ny akanjo tsara indrindra? Faharoa, inona ny ranomanitra tsara indrindra? Fahatelo, inona ny sakafo matsiro indrindra? Fahaefatra, inona ny fandriana tsara indrindra? Fahadimy, iza ny firenena tsara indrindra? Namaly ity mpanompo vavy. Omany ary tompoko ny entako sy ny soavaly hitondra fa voavaliko avokoa ireo. Voalohany, ny akanjo tsara indrindra dia ny akanjo ny mahantra, mety foana na amin'ny orana na amin'ny ririnina na amin'ny fahavaratra. Faharoa, ny ranomanitra tsara indrindra dia ny fofony neny. Ny fahatelo, ny sakafo matsiro indrindra dia ny sakafo nona be, laniny tsy misy mipetraka io ary tena tiany dia tiany tokoa. Ary ny fahaefatra dia ny fandriana tsara indrindra dia izay ahitana tory tsara, fa na ny fandriana volamena ny mpangalatra dia tsy ahitany tory fa toy ireny misy tsilo ireny. Dia niomana anainga ilay tovovavy, hoy ny mpanjaka, mbola misy fanontaniana fahaefatra izay mbola tsy novalianao. Ay tokoa, misy fanontaniana fahaefatra hoe iza ny firenena tsara indrindra? Ny firenena tsara indrindra dia izay entin'ny olona tsy mahay, izay entin'ny olona tsy mahay. Afaka izy satria voavaliny tsara ny fanontanian'ny mpanjaka rehetra. Tolotsaina ambony no azon'ny mpanjaka teto, ary faly koa ilay mpanompo vavy fa noentin'ilay mpanjaka. Ny afatra hosingantsika dia ny hoe fototry ny fahendrena dia ny fahamasinana, ary ny fahamasinana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary mazotoa mianatra ny soratra masina, mamaky ny tenin'Andriamanitra, miaino sy mankatoy izany mba hantanteraka ilay teny izay ataontsika matetika hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamasinana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra eo, lehibe tokoa ny fitiavanao, mampianatra ny mandrakariva ianao ny hoendry, ary nanome ny molotra ianao mba ahafany manambara koa ny fahendrena. Indreto ary izay ankizy madinika sy ny tanora, ilofo, anjinika, ary iaino ny teninao tokoa, ary anamasina ny tenanay mba ho tena tenim-pahendrena tokoa no izarainay amin'ny vavanay, dia ny teninao masina mba ahafahanay tena mijoro fahavolombelonao, fampianatrao izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany misaotra ray io. Amen.
Ravana malala amaky sy haino ny teny soratra masina isika. Zany dia hita amin'ny Isaia 2:20, ny 1:12 sy 2:20. Isaia 2:20, ny 1:12 sy 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala ianareo mivoa aza mikasika izay maloto, mivoa avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehova, fa tsy tampoka no ivoahanareo ary tsy lositra no andehananareo, fa Jehova no hitarika anareo eo aloha ary Andriamanitra ny Israely no vodilalanareo. Epistily faharoa ho an'ny Korintianina. Korintianina faharoa 2:9, ny 1:20 dia toizana ny 2:7, ny 1:1. Korintianina faharoa 2:9, 1:20, toizana amin'ny 2:7, 1:1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Korintianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika, ry malala, dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izany dia atoizantsika eo amin'ny Marka 2:7, 5:20 ka hatramin'ny 7:20, amin'ny anaran'ny Tompo. Hitsangantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny antsony vahoaka akeo aminy indray izy ka nanao taminy hoe miaino ay ianareo rehetra ka mahafantatra fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao aminatin'ny olona no maloto azy, fa izay mivoaka avy ao amin'ny olona no mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano, dia nanontany azy ny mpianany ny amin'ny izany fanohanana izany, ary hoy izy taminy: hay ianareo koa aza mba tsy mahafantatra, tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany, fa ao an-kibony izany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahany. Izany no nolazainy mba hahadio ny hanin-detra. Ary hoy izy: izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsiny, dia ny fijangajagana, ny halatra, ny von'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana. Izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Ray masono fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen. Vavakantsika. I Jesosy Kristy tomponay io, mbola misaotra anao hatrany izahay fa voavaky teto indray ny soratra masina izay mirakitra ny teninao Andriamanitra. Fofisaina an'izay Tompo, tsy mahatakatra, tsy mahay mivelona amin'ny teninao raha tsy ianao mihitsy mampianatra anay. Ko ankehitriny
dia mangataka aminao izay ny fiasan'ny fanahy masina ao anatinay. Indro ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, efa nomenao fahefana izy, ianao ny hanendry ny lelany, tsy laza fa tsy izay sitraponao. Izahay kosa Tompo izay andre ny fampianaranao dia sakafo ny fonay mba tena andray izay tianao ampitaina aminay, mba ho tena tonga fiainana ho anay tokoa ny teninao Andriamanitra. Izany mivavaka izany Tompo dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay hatrany. Saotra Tompo, amen. Hoanao izay malalan'Andriamanitra sady voanto sy ny masina, ho aminao neny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Koritianina faharoa toko fahafito andininy voalohany ny arahantsika rehetra mamaky. Koritianina faharoa toko fahafito ny andininy voalohany. Vakitsika aminaran'ny Tompo manao hoe: koa raha manana ireteny fikasanareo isika ry malala, dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Teny nataon'ny Paoly apôstôly milaza ny amin'ny tokony ananany Korintianina fahamasinana. Jika efa manana teny fikasana ho Paoly, manana ny faneken'Andriamanitra, dia miezaka manadio ny tenantsika, na ny fahalotona ranofo na ny fahalotona ra-panahy. Amin'izay tsika mandroso amin'ny fahamasinana rehefa matahotra n'Andriamanitra. Ny teny hoe manamasina aloha zany ny resantsika, sanctifié zany izy io. Ny teny hoe manamasina dia misy hevitra fisarahana, fitokanana, fanokanana ao anatiny eo. Raha amin'ny teny frantsay dia ao anatiny eo zany ny séparé, mettre à part, purifié. Misy fanadiovana io misy fisarahana io. Amin'ny teny fototra Hebreo zany dia kadash zany dia mampisaraka. Ary io ny asan'Andriamanitra voalohany dia mampisaraka io. Satria ny tany tamina minoron'Andriamanitra azy tany amin'ny Genesis, ny tany dia foana sady tsy misy endrika hozy izy. Ny tany zany dia chaos total. Zay zany le tenenin'ny Genesis. Fa Andriamanitra zany nampisaraka. Rehefa mampisaraka izy dia ny teny misy mazava. Sarahana zany ny maizina sy ny mazava. Misy ny tany maina, sarahana ny tany maina sy ny tany ambany. Misy rano an'ambony, misy rano an'ambany, navahana ny zava-maniry, navoahana ny biby. Ifampisarahana io zany ino ny fanamasina. Ny teny manamasina zany dia mampisaraka, manokana, manadio. Zay ny dikan'io. Zay mahatonga hoe fanamasinana mpitandrina, fanokanana mpitandrina. Raha manokana ianao fanamina ohatra dia fanasarahana ny fanamina iny amin'ny zavatra hafa. Ny teny hoe zay zany natao hoe fivavahana, c'est
propre à la religion, ou dire comme le sacré, le profane, le pur et l'impur. Mivavahana rehetra zany dia misy an'izany daholo. Ary io zany le fanamasinana. Fa ny fanamasinana dia mizara roa amintsika kristianina. Ny fanamasinana voalohany dia Andriamanitra manao azy. Tsisy dirany toetra anao iny na izy ianao na izy. Fa rehefa atao batisa ianao dia omen'Andriamanitra ny fahamasinana, Andriamanitra rery mahalala ny fatrana. Tsy avy aminao iny, tsy avy amin'ny asanao iny, fa maimaimpona avy amin'Andriamanitra. Iny zany Andriamanitra manamasina. Sainga Andriamanitra miteny koa araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe ho masina ianareo satria masina. Dia misy le fahamasinana faharoa indray zay takiny aminao. Io le fahamasinana mpitondran-tena. Tsy io anefa ny mandeha aloha, ary zay madisy mivavahany sasany. Heveriny hoe mivadika anjely izy vao masina. Tsy zay le izy. Amasinan'Andriamanitra ianao dia manamasiny tena, fa tsy hoe manamasiny tena ianao mba ho amasinan'Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra foana no mandeha aloha. Efa no amasininy ianao dia ndana amin'izay manamasy tena, ary zay tenenin'ny Paoly apôstôly hoe efa nahazo ny teny fikasana isika, zany efa no amasinan'Andriamanitra. Andeha amin'izay tsika eo izy hanadio ny tenantsika, mba ho masina tsika amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Izay zany ny famaritana ny hoe fahamasinana aloha zany. Io zany ny olona masina zany dia voatokana, voasaraka. Zay le hoe sacré, séparé, purifié. Inona ary ny torohevitry Paoly zany mba hahatonga ny reto korintianina reto hanina fahamasinana amin'ilay hoe manamasina ny tenany mpino. Io zany miainga amin'ilay teny fotra teo ihany. Mila miala amin'ny ratsy, zay le séparé zay. Mila misy zavatra sarana ao vao mety. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny amin'ny andininy fa 4:10. Vakitsika ny andininy fa 4:10. Ahoana hoy izy amin'ny toko fahaenina. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fa 4:10. Aza mety asiana zioga tsy antony anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Ny zioga fatatsika tsara. Fa tandremo izy sao manana zioga tsy mety anareo. Raisitsika amin'ny fomba tsotra. Raha ny omby anankiray ny ray ngeza be, ny ray kely, mety le zioga sa tsy mety? Raha ny ray kisoa ny ray omby, vao maika tsy mety. Misy zavatra tsy azo afangaro ao foana zany le idée de séparation, ny fisarahana, ny fitokana anatin'ny fanamasinana. Dia tany sain'ny Paoly apôstôly misy zavatra nafangaronareo toy izy manomboka amin'ny andininy fa 4:10 hatramin'ny fa 9:10 eo. Misy zavatra anankiroa mandeha tsiroroa zay nafangaro ny taoko amin'ny Korinto. Inona avy zareo sisy? Inona ny raisany fahamarinana sy ny fahotana ao nafangaronareo reo? Dia inona koa ny manaraka? Inona ny mbonany mazava sy ny maizina? Maninona fangaronareo? Zay le tsy fahamasinana. Ny tsy fahamasinana dia fampifangarona zavatra zay tsy mety na tsy tokony fangaro. Inona koa ny manaraka? Inona ny fanarahan'ny Kristy sy Belial zay Andriamanitra ny sampy? Dia inona koa sisy nafangaron-jareo? Inona ny raisina anjarany mino sy ny tsy mino? Ary ny farany inona ny kambanany tempolin'Andriamanitra sy ny sampy? Ireno afangaronareo mahatonga anareo tsy masina. Paoly apôstôly miala amin'ireo zavatra ireo ianareo. Miala amin'ireo. Ary zay ny tenenin'ny Paoly apôstôly. Ary io ny tenenina amin'ny Isaia 2:10 zay averin'ny Paoly eo ihany. Miverina indroa ny Isaia 2:10. Dia nivakiana tamintsika teo. Miala ianareo izy. Mitanareo fa misy fiksahanao. Mivoa aza mikasika zay maloto, mahadiovanareo. Fahadiovana, fitokanana, fisarahana. Zay ny mamaso toetra amin'ny olona. Teneniny io. Marika 7. Nivakiana teo. Tsy zay miditra amin'ny vava izy no maloto. Tsy zay ny maloton'ny olona ozy izy. Tsy ny kisoa, na ny kankana, na ny inona zay tianao aminy. Tsy zay fa reno izy miditra dia mivoaka. Fa ny mampaloton'ny olona dia avy aiza ny aingana. Avy anatin'ny olona ao misy fangaron-javatra ao. Avy anatin'ny olona ao misy zavatra mipololotra avy ao.
dia tonono le izy manomboka amin'ny andininy 20 marika toko 7 aroa izy izay mivoaka avy amin'ny olona ny zany no maloto azy avy ao anatin'ny olona ny voany navozy izy ny sain-dratsy fijangajangana ny alitra vonoan'olona fakambadin'olona fieremina lolom-pofitika fijejojedona hatramin'ny maso ratsy maso sika fitenenan-dratsy ny avonavona ny fahadalana ao zany a ny mivoaka avy ao amin'ny olona satria misy fangaron-javatra tsy manjary ao mahatonga azy tsy masina ny fahamasina zany tsy resaka toetra ivelany na lela fa azavatra avy ao anaty mihitsy io tenenin'ny Paoly apôstôly ary zay mitanentana ny reto-Korintany hoe mila madio tsika mila miala amin'ireo tsika amin'ny fahalitoana rehetra ny amin'ny nofo ny amin'ny fanahy zay zany mila miala amin'ireo tsika ho Paoly apôstôly ary zay natao hoe fiangonana avy amin'ny teny hoe eklesia ny eklesia ho izy tsika misy teny hoe ex misy zavatra ny alana ex patrie extraordinaire exportation nisy zavatra avy tatsy mankatsy avy amin'ny maizina mankany amin'ny mazava avy amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fiainana avy amin'ny ara-tsim-panahy mankany amin'ny hatsaram-panahy raha tsy zay ianao tsy fiangonana raha tsy zay ianao tsy afaka manamasina ny tenanao ianao zay zany mitenen'ny Paoly apôstôly hoe ianareo rehefa namasina ny tenanareo miala amin'ny ratsy satria ny fahamasina dia séparation purification mettre à part misy resaka azay mahatonga hoe fitokanana raha zavatra no amasinina fitokanana trano fanaka sy ny sisa fanokanana raha olona le atokana amasinina fanokanana mpitandrina dekona brao filoha sy ny sisa mila miala amin'ny ratsy aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra mba ho tanteraka amin'ny fahamasina fa ny zavatra faharoa tenenin'ny Paoly amin'ny Korintianina fahavoazan'ny Korintianina kosa le nampifangaro zay zany ny voalohany fangaro ny tsara sy ny ratsy sady mivavaka ihany no manao an'izao sy zao sy ny sisa anikapotika ny fiarahamonina ary zany mabetsy andraofana ny fiangonana satria ao anatin'ny fiangonana feno olona mpanao ratsy manafina ny ao anatin'ny fony ao ary zay no mampiavaka amin'ny fiangonan'ny tandrefana sy ny antsika zareo vitsikely fa matanjaka be amin'ny finoana tsika be dehibe fa dia anjarinareo manohy azy be tsy andraofana ny ankamaroa ny zavatra faharoa Paoly apôstôly na voan'ny Korintianina dia ny fitiavana mila mampitombo ny fitiavana ianareo raha teo masina ho Paoly apôstôly vakitsika ny Korintianina faharoa toko 9:12 sy ny 13:10 ry Korintianina ny vavanay misokatra aminareo ny fonay malalaka tsy tery aminay ianareo fa tery am-ponareo zahay ary mba ho valy ny toraka izany izaho miteny toy ny zanaka dia mba mialalà kosa ianareo ina moa ny tranga re i fiangonana iny naoron'ny Paoly apôstôly zanan'ireo lasy Paoly apôstôly nanin'ireo olona reo hatramin'ny Korintianina voalohany dia fahitantsika nanin'ny zareo ny ady zareo ny fanambany zareo ny fanilika zareo tsy haiko hoe lasy pastera dia niady datinareo fa za amin'ny tany Korinto nitranga daholo nisy tokony nitranga ty nisy nialava sofina nilava orona tahaka ny Pinocchio amin'ny tao am-piangonana nisy nirere zay ny tena tompon'io zay ny tena ancien tato zay ny malalan'io za nitranga tao Korinto vakio hatramin'ny toko voalohany satria ny taratasy faharoa dia rehefa nandefa ny taratasy voalohany Paoly dia niandro réaction rehefa tonga tany amin'ny réaction dia nandefa fanondrony ray izao sisa mbola hitsinareo za nitranga tao Korinto samy nirere samy teo tompony samy teo bob daholo izy mianakavy satria tsy eo ntsony Paoly za ny Apôlôsy za ny Paoly za ny Kefasy za ny Kristy tsy zay ny tao izay mahatonga ny Paoly apôstôly ny vavanay ho izy misokatra hidiranareo ny fonay midanadana fa ianareo atery ny fonareo kely dia kely ny tsilaimentinareo tsy omby fitiavana sokafo idiran'ny fitiavana ny hafa ny fonao ny tsinainao fa tsy ampy fitiavana ianareo alalao idiranay ny fonareo
zay no dikan'io teny io, tsy ampy fitiavana, tsy manome toerana ho an'ny hafa ao anatin'ny fony. Zay no dikan'io. Ny anay efa nisokafanay ho Paoly, ny fonay efa midanadana, fa maninona nareo mbola tery? Ary rehefa tsy eo dady dia mitranga io zavatra io. Ay nareo tsy mifankatia, fa mifanenjika, mifampiahiahy. Zay no dikan'io. Alalao Paoly apôstôly ny tsinainareo. Izay tsy ampy fitiavana zay dia mariky ny tsy fahamasinana. Nareo Paoly apôstôly ireo tokony efa voadio, ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe misara amin'izany. Andriamanitra nandray anareo zanaka, andininy fahavita ambin'ny folo. Ianareo zanako lahy sy zanako vavy, za rainareo. Tsy haintsika ve Paoly apôstôly makatahaka an'Andriamanitra ka mifandray satria samy zanak'Andriamanitra, fa maninona mifanilika ankaro. Zay no tiany Paoly apôstôly amin'io. Tsy ampy fitiavana ry zareo, tsy misy anjaratero an'ny hafa rehefa miasa, fa zaho ihany na zaho ihany. Ary rehefa tsy za dia tsy mety io, rehefa tsy fandaminana avy amiko dia tsy mety io. Tsisy anjaratoeran'ny hafa ao anatin'ny fonareo, ho Paoly apôstôly. Ary zany ny afatra nataony tamin'ny Filipianina koa, mba jerentsika ny Filipianina 4. Tany Filipianina koa zany nisy ohatran'io. Rehefa nandeha Paoly apôstôly dia nikatroka koa ny Filipianina. Filipianina 4, andininy 2:20 ka hatramin'ny 5:10. Dia nomeny vahaolana koa ny Filipianina. Ahoana ozy izy? Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakarivo, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny bebe kokoa aza raha tsy eo miasa amin'ny tahotra sy ny ovo, atanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, atanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana, tsy fisalasalana, mba ho tsy manantsiny ary tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra izay seho anareo tahaka ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Nanao koa ny fiangonana tany Filipi. Nefa itsika miteny hoe epistily ny fitiavana ny Filipianina, tsy zany daholo ny resahany ao amin'ny teolojiamina, fa misy an'io. Niady koa zareo, koa Paoly apôstôly hoe Paoly ane tsy eo e, fa Andriamanitra eo sa tsy eo? Koa maninona ianareo no miady? Zay izy. Fa nga tsy eo Andriamanitra. Zay mahatonga an'io. Miasa mitahotra sy ny ovitra, fa Andriamanitra inge ao anatinareo e, fa nga nentiko nankaiza Andriamanitra. Sisy laza koa nentin'ny pasterany Suisse Andriamanitra. Fa ao aminareo izy, ary miasa ao anatinareo Paoly apôstôly. Ka ahoana nareo no tsy ampy fitiava? Andriamanitra dia fitiava, fa maninona nareo no tsy ampy fitiava? Raha mitentsika manamasina ny tenantsika ny tsika pino, raha naka ny ohatra tao Korinto Paoly apôstôly dia mila miala amin'izay rehetra faharatsiana. Misy fangarom-paharatsiana ao anatintsika tokony alana, tokony ahilika. Ary ny faharatsiana tsy matahotra taona na volo fotsy, fa rehefa tafiditra izy dia tafiditra ka mila roa miala amin'ny fonao ao. Fa be dia be koa ny antomola, manondra. Fa ao anatsika ao mila roana, mila esorona ao Paoly apôstôly, ao anatsika ao. Jesosy Kristy koa miteny an'io. Zay no mampahaloto anareo izy. Dia ny faharoa, ampitomboa ny fitiavana. Omey toerana ny hafa ao anatin'ny fonao, fa tsy ianao rery ny zanak'Andriamanitra. Ajao sy omey toerana ny hafa. Tiava ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ho antsika ny fahamasinana. Amen.
dia iombona mivavaka isika riavana. Andriamanitra masino, masina ianao ka manidy anay mba hanam-pahamasinana tahaka anao ihany koa. Ary izany indrindra no nambaranao taminay fa efa namasinina aho izahay, dia tokony hanamasy tena ka omenao torohevitra mba hiala amin'ny ratsy izahay, ka tsy ombona amin'izany intsony fa ho tena tafasaraka amin'ny ratsy tokoa, ka hiaina amin'ny fahadiovana tsy mampifangaro ny tsara sy ny ratsy, ary koa mila mampitombo ny fitiavana izahay. Koa manokatra ny fona hitiany hafa mba ho ampy fitiavana ny hafa ka hiaina amin'ny fahamasinana, satria ianao Andriamanitra dia miasa ao anatinay hatrany. Tompo, ekenay tokoa ny hiaina sy hivelona amin'izany sitraponao izany, ka hisaraka amin'ny faharatsianay, ka hanokana ny tenanay, hanokana ny mombana rehetra ho anao Andriamanitra, ary koa hitombo amin'ny fitiavana. Mivavaka izay ho an'ireo mpanomponao izay mahatsiaro misaotra anao Andriamanitra, noho ny fahasoavana nomenao azy ireo, mba hijoro hatrany amin'ny finoana, mba ho tafasaraka amin'ny ratsy tokoa, ary hitombo amin'ny fitiavana. Tsy ho azy ireo ihany anefa, fa ho anay rehetra koa izany. Ataonay nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina, ka ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana larina faharoa no iarahantsika miombona manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, mazava avy amin'ny mazava, ary Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izo nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivo etsy, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavontana antsika, tamin'ny nanampahany Ponty Pilato izy, maty izy ka naleva, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tany ankavanany ray, avy any ny haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara amin'ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino fiangonana iray, masina, miorina ny fanambaran'ny apôstôly, ary maneran'izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Andeha ataontsika ny hira
fahavalo amby efapolo sy roanjato andiny voalohany sy ny faharoa ao anatin'izany re zay manolotra an'izany anao amin'ny sakramentany batisa hiakatra ty anoloana. Ampifaliana ry avany resantsika reto avantsika reto manolotra an'izany ianao amin'ny sakramentany batisa. Hoenontsika ny tenin'ny fanorenana izao sakramenta izao ny tompo. Efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany, koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary inzao momba an'ireo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimy anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho zanako. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilain'ny tompo aminareo, valinareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zaza ity ho Andriamanitra rentsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'io zaza io ny fitezana rehetra araka ny filazana tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao, anekenan'i Jesosy tompo ahazo hery izy andany asan'ny satana rehetra. Vonona ivavaka ho azy sy mpianatra azy ivavaka ary mpiditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny mpianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezaka ka tonga azy ho mpanefana samy tompo. Mandre ianareo Andriamanitra ao ka nareo todikana amin'ny fiangonana namafa ampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazahoany hery andava ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka, ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony zao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay ataterahanay izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra ary matoky azy fa izy no anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atanterahana ny sitrapony. Isika fiangonana koriavana ny tompona raikitra mandrakariva amin'ny olona rehekentsika amin'izany sakramenta izany, omen'Andriamanitra ny fahamasinana araka ny voalaza teo, dia isika hitsangana angataka ny fanahy masina. Enina amby efapolo amby roanjato andiny ny faharoa sy ny fahatelo. Ranu
mivavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanoreny ny sakramentany batisa. Ko mitalao aminao izahay raha eo manatrehanay. Aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana nay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane hovaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafio zanakao izy ary mipiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fananao masina mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotranao izahay Tompo, fatanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombonaina ao amin'ny Jesosy Kristy zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny tehirizanao ity zaza ity ho eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane miezaka rehetra ataony fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Tahinjanahary mahatoky. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. O ny Tompo, anaka azo matahotra. Efa niantsona anaranao ianao. Mandeha anaka dia izao tsara izao zaza izao fa zanak'Andriamanitra efa no amasinina tokano azy. Amen. Ny hira vavita amin'ny 240 no raintsika naovantsika ny rakom-pisaorana. Zany koa ny iomanan'ireo avantsika satria misy koa ireo atokana ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Anampy fifaliana antsika ho amin'reto ho atokana ho amasinina araka ny fampianarana teo ho isan'izany mpanay fanasan'ny Tompo izany voasaraka araka izany amin'ny tsy fandray fanasan'ny Tompo izy ireo. Vavolombelon'ny fanekenao ataon'izy ireo isika
ary sika mpanefana ny tompo rehetra koa miezaka manavao manamasy tena ao anatin'izany ka ndeha sika hitsangana angataka ny fanahy masina hivavaka ho azy ireo. Vavaka isika ry ray mandraka izay eo misaotranao izay amin'ny fonay manontolo sitrakao mantsy ny nanome toky anay faniteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ntsony fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo ny fanambaranao izay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izay ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavana aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandreny ny antsonao izy ireo ka afaka hifidy ankahalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny feon'ny finoany. Ry Tompo, mba enore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatana izany ho azany ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka isika fiangonana. Hoeno nareo ny teny fanorenana izao fanokarana izao. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tenany sy tonany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na izy navery ny ainony amiko dia azo izany. Fa inona moa so azony olona raha mahazo sao tontolo sao kanefa very ny ainy? Inona nomeny olona ho takali ny ainy? Fa na izy nanona sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny rahalahaka nabavoka reniko. Ary amin'izany nazovonazovona ny akano hatrenin'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra. Fa nazovonazovona andahany hatrenin'ny olona ho lavoko sisa eny hatrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Noho izany tenin'ny Tompo izany dia misy fanekeny voalinareo araka ny sitraky ny fonareo io mason'ny fiangonana. Ianareo va min'Andriamanitra paratsika sady raitsika nandanitra zay tiantsika ka ny manome an'i Jesosy Kristy zanany latokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Menan'i Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianareo? Mino sy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho an'ny teninareo ny fanekena tamin'ny batisa zay efa natao taminareo, nanamasina anareo ka nandraisinareo ny fanahy masina tamin'izany. Ary ankehitriny nareo izotra amin'ny lalana fiainana kristianina ka hiezaka no tian'Andriamanitra. Angatony sitrapony ahatsiary vavaka maka baiboly hamonjy fanompoam-bavaha sy fanasana masina ara-didy izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ho tsisy akato aho. Okarinareo todika amin'ny fiangonana nona ny anaranareo ary maka ampyabe maso izany fanekenareo izany. Izaho raha koto ary manana anjato. Izaho raha olo ary manana lovatina. Izaho raha ndrea miaro soavolana mirana. Izaho raha ndrea nilaina say finoana. Izaho raha ndrea nilaina fahendrena dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tomboko sy mamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Ka ekeko ny otisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra aho hiandray ny fanasan'ny tompo izay anehoan'ny mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy amin'ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azota amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina. Amin'ny mahisan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako. Ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra lehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako antanterahako izany rehetra izany. Amen.
mandre ianareo Andriamanitra, todika aty amin'ny alitara ianareo. Raha kotoarimanina njato avoary lala. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao zay. Manamasina anao zay ka mandray no isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Raha olo ary manana lovatina. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminaran'Andriamanitra ilay Zanaka fanamasina, dia mandray tanina anao zay, manamasina anao ka mandray no isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana na mpitoetra anao. Ho azy ny voninahiny mandrakizay ho aminao ny fitiavana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Randria miarsoa volana mirana. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminaran'Andriamanitra Zanaka fanamasina, dia manokana anao zay, manamasina anao zay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Raha nilaina say finoana. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminaran'Andriamanitra ilay Zanaka fanamasina dia manokana anao zay, manamasina anao zay ka mitsodrana anao mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagagany no hatanteraka sy ampiorana na mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena, mahery sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Raha ndria nilaina liana fahendrena. Noho izany fanekena ataona teo izany, dia aminaran'Andriamanitra Ray Zanaka fanamasina dia manokana anao zay, mitsodrana anao zay ka manamasina anao ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana mpitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana, mahery sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io, satranao zahay no ity ora nomenao iainana hitanatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao ray eo ireto mpanomponao izay vao avy nanamafy ampahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra io no niantso azy ka namaly izany antsonao izany izy. Taio ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ny hery aharetiny amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka nomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisina amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azo zongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary hisehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehany zao tontolo zao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Mivavaka aminao izahay Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Enoy izahay ray ny famondram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malala anao, mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray fanasan'ny Tompo vaovao tany mafy ny ananareo mba tsisy akany satrobony rahatra reo mandrosoa amin'ny fahamasinana ao amin'ny Tompo. Amen. Ny fikamanana katekomena raha tsy diso any manana hira anaovana ny fisaorana.
fitombona amintsika rehetra ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny efa fantatsika tany amin'ny fiandohan'ny taona alohan'ny angan'ny pastera dia efa fatotra ny fandaminana amin'ny filohan'ny fiangonana. Fa tsy hoe kory nisy mesazin'ny ministera vao fantatra zany a, efa fantatra ny fifandimbiasana hita amin'ny chapelle militaire. Dia vakiko ny texte zany na ny tahirin-kevitra milaza momba an'izany amin'ny ara-panjakana izany. Arrêté ministériel 4159 zany tia milaza ny amin'ny filohan'ny chapelle militaire. Ao anatin'ny article 10 dia misy soratra an'izao: ayant des fonctions administratives et exécutives, le bureau de la chapelle dirigé par un président militaire est le responsable de tout ce qui est pastoral en matière de ressources humaines, de gestion, administration, de budget, finances, infrastructures, logistique, activités et travaux, ainsi que les règlements intérieurs de la chapelle. Dia zany anatin'ny arrêté zany filoha miaramila. Ny fitsipika fampiarana eto amin'ny chapelle militaire. Ny filoha dia miaramila amperinasa tafika na zandary zokony amin'ny grady ao amin'ny dekona sy lolona ka manolo-tena na manaiky sahana zany andraikitra izany. Itsika namorona amin'ity arrêté ty fa tsy ny ministera kory no nitarika tamin'ity fa mbola eo ireo zokobea namana nanoro-hevitra ny pastera namorona an'ireto texte ireto. Tsika tamin'ny chapelle namorona amin'io zany fa fampatsahivana ihany nataon'ny ministera araka ireo texte anankiroa apela tamina eto efa tarazo, ary tsika namorona zany tarazo zany fa tsy olo-kafa akoriny, efa nampiarina teto zany nanomboka tamin'ny generaly Ramanakolazaina. Ny bureau ny fiangonana kosa manaraka ny fehimpotoanany protestante isaky ny efa taona io. Ny fanavaozana bureau ny fiangonana zany 2025 zany eto amin'ny chapelle zany tsara ny mahafantatra an'izay alohan'ny synode lehibe zany 2025 zany. Resaka bureau zany. Fa resaka fitantanana toerany miaramila anatin'ny chapelle, ma chapelle militaire azy no resantsika dia misy ny président sy ny vice président militaire. Ka iroso amin'izany isika manasa ny bureau, ny filohan'ny bureau sy ny fiangonana amperinasa isika andray ny fiteneniny tarikatsika amin'izany iraitsika ny itsangantsika rehetra kosa anao ny rafanevany chapelle militaire eto ampabe sambatra dia saina anao président monjy ny fandraisam-pitenenana. Mazotoerana ny fiangonana tompoko. Dia mbola ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny voalazan'Andriamanitra mitandrina teo moa zany dia anio no anaovantsika ny famindram-pitantanana ara-pomba fiangonana, ny fitantanana ny fiangonana eto amin'ny chapelle militaire eto Ampaibe.
raha tsaroantsika tsara dia tamin'ny heritaona moa ny tokony efa tapitra ny mandany ny brao izay nitariany tenanay a, nefa no ny fahafantarana fa tsy ho eo ny ray aman-dreny mpitandrina mandritra ity taona 2024 ity dia nisy ny fanapahan-kevitra sy ny fandaminana ny raisina dia mijanona manao ny asany aloha ny brao mandra-piveriny ny ray aman-dreny mpitandrina Arakojafy Mikael. Dia nanao ny asany arak'izay moa zany ny brao nefa ma chapelle militaire atsika izay rantsana amangaika ato anatin'ny ministera amin'ny folo alina noho ny fanapahan-kevitra ny raisina ny raisin'ny ministera amin'ny folo alina tamin'ny 12 jiona 2024 araka ny voalaza amin'ny message larana 3:70 sy 720 tamin'ny 12 jolay io zany dia mametraka ny ho an'ny chapelle militaire rehetra eran'ny Madagasikara no tokony hitantanany braon'ny fiangonana amin'ny miaramila amperinasa dia ho fanatanterana n'izay toromarika sy ny baiko avy any amin'ny ministera izay no natonga atsika tsy niandry intsony ny fahatongavan'ny ray aman-dreny mpitandrina dia nanova ny filohan'ny braon'ny fiangonana ka satria moa fitondran'Andriamanitra koa no mahatonga ny ray aman-dreny mpitandrina eto amintsika androany dia nararotina ny fandalovany dia eo ambany fitarian'ny ray aman-dreny mpitandrina Arakojafy Mikael no anaovana ny izay famitram-pitantanana izay dia isorantsika Andriamanitra ny amin'izay fitantanana izay ary dia manana roatra koa ny tenako moa misorantsika fiangonana ray aman-tola tamin'ny fiaraha-miasa ny fitantanana ny brao no tsy eo ny tenanay fa mampanopin'Andriamanitra dia ny asa fanompoana mitoy ihany. Noho izany zany efa nampahafantarina antsika fiangonana moa izy no ho filohan'ny brao vaovao dia anasa azy ireo tsika izy mivady ho ety anoloana ary ny filoha lefitra koa filoha lefitra miaramila dia hotononiko ny anaran'izy ireo zany dia rehefa voatonona dia miangavinareo mivady hiakatra ety anoloana. Ny filohan'ny braon'ny fiangonana vaovao Général Rakotony Andrina David Roland miangavinareo mivady tompoko ho ety anoloana. Ny filoha-lefitra miaramila dia ny Généraly Andriamitansoa Samuel Nionja miangavy tompoko anareo mivady. Ireo zany ny manamboninahitra avy ety amin'ny folo alina zany no hitantana atsika ny braon'ny fiangonana ny diakona sy loha olona izany manomboka izao dia miarabanareo ny amin'ny alalan'ny fiangonana ny tenanay dia avita be nareo amin'ny asan'ny tompo. Ny amin'ny tenanay indray moa dia ialana tsiny madama tsy eo noho tsy fahasalamana dia mbola mangataka vavaka amintsika ny azahoany izay fahasalamana izay. Izao dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka sy tsodrano azy ireo. Mangataka ny filohan'ny fiangonana koa isika ny Général Ratifinaina Sylvain mba hijoro eo satria misy vavaka ho azy mianakavo koa. Oen'ny soratra masina ho anareo izay voatendry eo amin'izao asa fanompoana izao. Jehovah ny antso avo tao am-boka, mpanompoka ianao ry Israely ho entiko mampiseho ny voninahitra. Efa nanendry mpiambina ho amin'ny mandanao ary Jerusalemo. Koa mandrakariva, nandro nalina dia tsy mahazo manginy reny. Ianareo izay mipahapahatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra mandra-panaondrany Jerusalemo mafiorina.
koa noho izany dia mizaha mitady fahamarina toe-panaraka n'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, miadiny ady tsara ny finoana azon'ny fiainana mandrakizay, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy isika fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Manao kosa président izay nahavita ny anjara fanompoana izay mbola atohizantsika amin'ny fomba hafa dia Korintianina voalohany toko fa 12:9-20 atoritra roy mianakavy manao hoe koa amin'izany rahalahy malalako miroena tsara azy amin'ny ova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tombo satria fantatra reo fa tsy foana tsakory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Ivavaka isika. Misaranao izay tompony amin'ny fahasoavanao, nanomezanao reto mpitondranay vaovao ireto, iazakazika ireo tsy horeraka andeha ireo tsy sasatra, omenao hevitra mahasoa tondrana ny fiangonana, da io ny tokantraminy mba hiasany amin'ny kery sy fahatanjahana. Vavako izay ho an'ny président mivady, ianao nanome indrindrandrindra fahasalamana ho an'ny vadiny, menao azy ny fahombiazana rehetra amin'ny fiainany, niarahany manompo aminay amin'ny fomba rehetra ndray eo ambany fahasoavanao. Da io izy raha mandehana amin'ny toetra, ka no Andriamanitra ametrahanay ny fiangonana manontolo, ny birao, ny dekona l'olona, ny sampany kristianina rehetra eo ambany fahasoavanao. Amen. Ho antsika fiangonana kosa zao no afatra. Tesalonina voalohany toko 5:1-20 sy 7:20. Mangataka aminareo zahay mba ho akenareo izay mikely aina aminareo sy mitondra nareo amin'ny tompo, ary mananitra anareo zahay mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy ireo noho ny asany. Amen. Tanteraka aminareo izao tsodranomasina izao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fiavan'Andriamanitra ray fampiraisana aina amin'ny fanamasina hitantonareo n'aiza n'aiza lehanareo, ka Andriamanitra no miasa ao anatinareo ny fikasana ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Amen. Todika any amin'ny fiangonana nareo dia hitehika isika mianakavy ry havana. Dia araka ny fitsipika eto amin'ny chapelle, misy fitsipika zany ty chapelle ty matetika adinitsika na miaramila ary misy tsy matsiaro fa misy fitsipika izy io tsy hoe mandehandeha ho azy. Ny filoam-boninahitra zany dia ireo ray aman-dren'ny fiangonana zany, misy toerany ray aman-dren'ny fiangonana sy ny filoam-boninahitra eto, ny filoha rehetra ny fandimbya sy ny manam-boninahitra général rehetra. Dia mahafaly anay mon général Ila be mananjara ny mandray anao efa président chapelle tany Moramanga filoam-boninahitra, miala tsiny manaingam-panajara anao hitsangana mba ho hitan'ny vahoaka kristianina filoam-boninahitra eto amin'ny chapelle militaire. Le zanany fa tsy le dadany nareo koa nareo mivady tompoko, raisitsika mitehika izy ry havana. Dia izy no hery rabe mananjara général ao amin'ny gendarmerie pirenena filoam-boninahitra eto amin'ny chapelle koa. Dia mankasitrika indrindra mon général. Dia iroso amin'ny fiarabana zany isika azy ireo dia asaina avarak'izany ianareo manam-boninahitra général, ireo filoam-boninahitra ray aman-dren'ny fiangonana, ny mpitandrina sy soloteny satsambana miaraka amin'ny bureau-ny fiangonana hiarahaba azy ireo.
manaingam-panajana ny général Clary Andriamaharo fa filoha amboninahitra rehefa manamboatra général izy teo izy mivady totazo akeo a mangataka anareo tompoko mba hiarahaba reto président reto azafady indrindra. Général Andriamaharo mivady anisan'ny vinahitana ny chapelle ny Tamatavy, chapelle foana koa ny ainan'ireo a tsy vahino atao amintsika koa reo fa tompotrano. Nareo mikatekomena malala tsara ny zanaky ny zareo a zay natokana teto vatatsika zany. Marina fa ny an'ny vato a dia androany koa ny famindrana tamin'njareo a ny tany vato na Anderson Alsima zany ny président ny chapelle ary Koera colonel Koera no vice président ny vato. Rehefa mirava izao fotoana zao dia asaina ny dekona sy lolona miaraka amintsika rehetra izay niarahaba teo zany amin'ny fialana etaeta rehefa mirava ny fiangonana. Miaraka amin'ny solotena iray isatsapana. Ny famindranan'ny faneva, manana faneva ny chapelle ho an'izay tsy mahafantatra dia amin'ny fiverenan'ny pasteur zany misy ny passation de fanion zany a mety hiaraka amin'ireo birao vaovao rehefa voahomana izany. Dia misaotra ny tompontsika na amin'ny fahatanterahany rehetrarehetra izany. Dia momba ny tandrina indray izao enim-bolana zay nandehanana tany ivelany tany dia manao tatitra fohy amintsika. Rehefa tonga tany zany a dia nisy zavatra tsy tao anatin'ny cahier de charge nampanatsony zareo azy aminy dia misy ry zareo accord de coopération tsy mbola voasony miankiny aminao nanaovana sony azy fa ahoana ho any miankina amiko tadio fa ny Suisse zany a afa-tsy ny raharaha pastoral ny accord rehetra ny fitantanam-bola rehetra dia tovy ihany na fanjakarana fiangonana zany hoe Suisse zany dia ohatran'ny Roma kely zavatra tao am-piangonana ihany na amin'ny fiarahamonina tadio fa ny Suisse na tsy mivavaka ary ianao dia mandoa didin'ny mpandray dia ny Suisse zany io accord io zany sady ara-panjakana na ara-piangonana ka natahotra hoe fa ahoana moa za no miankina amiko zavatra tao aminao zareo ho tombanany ianao. Misy olona commission mitsara anao manara-maso anao tombanana voalohany ny fahaizanao no ahoana zany hoe doctorat nivoaka ny Madagasikara zany ho tombananay zany hoe ekenay aty ny maha docteur anao amin'ny théologie. Faharoa ny fahaizanao mampianatra
sy ny fahaizanao manao formation. Ny fahatelo a ny fitondran-tenanao a sy ny fahaizanao mitondra fiangonana. Ka irahanay ianao hitondra fiangonana andehandeha. Misy fiangonana malagasy zany ihany a, misy fiangonana vazaha. Zay mahatonga mandehandeha mitety any Suisse rehefa irahan-drareo. Momba ny fampiofanana zany a, mampiofana dekona, mampiofana tanora, mampiofana tahaka zany a, tonga hatrany Espagne any nampiofana. De ny recherche nefa atao ihany le tena antondia. De asainy mampianatra ko tsy mora mampianatra ny Lausanne zany satria amin'ny maha universitaire anatin'ny top 40 azy a ny olona mianatra ao misy japonais, amerikanina, kanadianina fa tsy hoe suisse ihany. Vaovoakanao bibliographie de fa araka ny zalahy rapida be ny sainy ka tsy manao kototo mihitsy ianao fa semaine manaraka ianao de fa mahamay rehefa mpianatra satria efa hitan'ny mpianatra daholo iny fizy rapida be. De zay na tonga raha hitanareo misary de na kely mihitsy azy zany aloha satria tsy za ihany sahirana satria ny zareo zany positif na négatif zay ny valinomeny fa le accord de coopération io zany midoboka raha vao tsy mahafapo andry zareo. Zay zany natao zany a de nandeha ny fotoana zany a de mivory zareo de manome note zany positif zany a na négatif. Volana voalohany positif, faharoa de fahaenina atsahatra ho zareo le fanarahamaso de nantsony zareo ahako zany atsahatra ny asan'ny commission momba anao fa hosoniavana ny contrat ny Madagasikara satria rehefa nandinika zay de enimbolana fotsiny de tratranao ny fenitra takinay ekena ny mahadokotera anao de tadifa raha vao ekena université ny Lausanne zany ianao de manirany taminy dikany de teo zany vanomboka falifaly nahazo aina satria le accord zany manahirana satria le accord zany ankinany FJKM satria accord entre foy be FJKM université Raveljon département missionnaire Suisse zay le anaran'le entité de ny fiangonana malagasy any Suisse zany a zareo ny mpamatsy vola zany a ny université ndray risque académique Genève sy Lausanne zany niarana anaiky zany a antsika zany de ohatrohatr'izay zany no tatitra zany amin'izao fisasamtaona zao a de manohy ny recherche am'izay tsy hoe milamina moa zany fa manenjika ny rehetrarehetra zany a fa tsy le hoe tsaraina tsony zany fa efa vita zany iny zany a efa tonga ty Madagasikara io accord io efa voasony 4 ans zany izy io a de dokotera efatra zany avy aty Madagasikara andehany a manao poste doc heritaona mankany a de any amin'ny voaka amin'ny université Raveljon zany hoe amin'ny septembre any zany andeha sélection concours ny andehany manaraka de takzany koa zany a 2024 25 26 27 zany hoe efatra zany nisy any olona andehany zay ny mahafaly satria raha vao nidoboka zay de tsy nety le accord de rava le accord zany fa voasony zany le accord io amintsika de miatra vatrany zany io zany a de efa mpanao sélection zareo amin'ny septembre ho an'izay amonjy an'izay a Lausanne zay de Genève de ny angatahana mitombo fotsiny zany mba hitovy hatramin'ny niveau mankany fa tsy hoe tonga amity de ambanimbany reny niveau nity fa efa mba hitan'ny olona zany niveau tsika zany de zay zao ny mahafaly sy ny mahafinary de nameny zareo cadeau koa zany a zany a satria fantatra zareo fa misy fiaonam-be ny mpitandrina rehetra ny FJKM any Magenga io koa zany tsy nampoiziko zany izy io de nahafalanay koa zareo manolotra anao zany a bie mankany Madagasikara mamonjy ny fiaonam-be io zay mahatonga mankaty fa tsy hoe kory hoe noaron'ny pasteur tao koa le volany chapelle de netiny tamin'ny daholo de izy mitsangatsangana ohatrany mankany Sabonam mankany Madagasikara Suisse so ihany fa tsisy manao an'izany tsika fa sao de misy mieritreritra zany mba manambola koa le chapelle fa etiny pasteur aty sy aroa efa mitovy amin'ny Analakely reny mandefa pasteur mandeha vakansy any velany fa zareo zany nanomeny bie de ny fanandrify amin'ity fotoana ty koa zany Andriamanitra moa may mandaminy tena may mandaminy zary za de ny farany a tsika zandry tsy mbola nanorvony anareo teto amin'ity ty altara ty ary tsy mbola namorovony zanakareo fantatrareo zany fa nampirisika anareo tsara hoendry sy mahay ary ny ankamaroany zanantsika miandra velana any de mahay nahita anjareo mbola ao tsara ve nareo zalahy tsy anorovony anareo mihitsy ho an'ny taranakareo fa matoa mianatra misy ho tarafin'ny taranakareo koa de mampatsiahy an'izay teny zay hoe mazotoa mianatra fa
fa Andriamanitra dia manao fahamarinana koa rehefa mariny ianao Andriamanitra manokatra lalana naiza rehefa tiany alefa anao dia alefa tsy nampoizy koa andeha any Espagne zany ary io Andriamanitra za tena mijoro volombelona anareo ny bourse azoko voalohany ane ka tany Amerika faratampony mafantatra an'izany reto ray aman-dreny mpiangony reto satria ny soninina andehanako tany mivoaka voalohany dia tany Amerika ary za rehefa mivoaka dia toerena sangany foana mivoaka manaraka Afrika Atsimo zay na tany Afrika Atsimo mahalala ny tanjaka zany South Africa zany dia mivoaka indray amin'ny firena matanjaka rina na Europe mianara dia manaova fahamarinana tena mananitra anareo tsy manoro voanareo fa Andriamanitra mahalala ny tokony atao aminao ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra ny andro anio ary dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanana io amintsika tsirairay avy raha misy manao azy ompivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Jakoba 1:9 sy 7:20. Toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao. Isy ny fivoriana ara-potoanan'ny mpihevitra rà amin'ny alahady 15 ny volana Aogositra manomboka amin'ny 9 maraina ao amin'ny akany Soamempita. Anatanteraka famangina ny fiangonana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao noho ny famoizan'ny tonton maminy rainy izay ao amin'ny komite teknika sy Taty Miora ao amin'ny sampana VFL Sekolelady ary AFF. Nisy ihany koa ny filazana fitaovana izay amidy ka mbola misy ireo mbola tsisy nandray dia entana isika izay manam-panirenany amin'izany hijery an'ilay entana. Rampe métallique 3 metatra miisa anankiray 40 000 ariary, potikazo sy vy isan-karazany miampy latabatra tapaka tongotra anankiroa izay 150 000 ariary dia manantona ny tonton Tahina sy Taty Nadia izay manam-paniriana hijery izany entana izany. Vaovao avy amin'ny sampana mpanazava stily finaritra rahampitso alatsinainy 7 ny volana Aogositra no hiaingana anatanterahana ny lasy lehibe izay atao any Mantasoa. Ny fitaombavaka mialohan'ny fiaingana dia atomboka ny 7 maraina. Koaoka samy tonga amin'ny enora sasany ny rehetra. Azadino ny sarandasy ho an'ireo izay mbola tsy nahavita. Mangataka ny fiangonana hitondra mibavaka ny sampana fifoazana finaritra. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny Sampaty sy ny Safifa dia isy ny asa sy fampaherezana raha ampitso maraina. Koa antsona ny mpiandry rehetra ho tonga amin'ny enora sasany. Sampana tanora finaritra araka ny voalahatra amin'ny 3 teny sampana dia mitarika ny any Manjakandriana ny sampana anio ka tsy eto an-toerana. Rakim-pisaorana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay noho ny fahasoavany izay apetrany mandrakariva aminay ka nitantanany anay na hatraranay izao tsingeritaona 5 ny fanamasinana ny fanambadianay. Ary tiako fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Tonoina ho an'ny fikambanan'ny katekomena sy ny sampana sekolelahady. Misaorany Jehovah ry fanahigo ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Rakim-pisaorana ho atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny mpizatra rà. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Rakim-pisaorana noho ny fandraisanay ho isan'ny mpiray latabatra amin'ny tompo
atolotra ny mpitandrina rehetra eto amin'ny sapmi apaibe mangataka vavaka ho an'ireo izay mbola mitoetra anatin'ny maizina. Izay indray ry havana vaovao tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Ny komisiona amin'ny komision amin'ny teny anglisy zany andray fitenenana. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs chapter 2 verse 6. Izay ao amin'ny Christian Community Service dia faly miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Androany dia mafaly anay ny mizara vaovao mahafinaritra amintsika fiangonana, mikarakara activité English Club zahay izay ahitana kilalao isan-karazany sady mampitombo ny fahalalantsika soratra masina ary koa manampy antsika amin'ny fampiarana ny teny anglisy amin'ny fomba miavaka kely ka anasantsika fiangonana. Izy io dia ho tanterahana amin'ny 20 aogositra ho avy izao amin'ny 2 ora ao amin'ny sous-sol. Dia aza atao sankana tsy hoe ny hoe tsy mahay teny anglisy fa tena tsy maninona mihitsy fa mifanampy isika mba hiaraka hitombo daholo. Izany hoe na tsy mahay teny anglisy ary ianao na hoe eo ihany dia tonga vafoana fa hiaraka ilalao isika. Efa misy afisy ao ivelany ao amin'ny andindininy. Izay ary dia manentana ny ahitanareo izay amin'ny alahady heriny amin'ny 2 ora ao amin'ny sous-sol. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Fifalianao antsika ny nahavitany fanamasin'ny fanambadian'ny reto avantsika raha kotona voavo Ililarion sy nambintsio feno fiderana. Asana ao zareo. Ary ambony ary zareo dia misaotra ny tompontsika miarahabanareo. Ny sakramenta mbatisa ny zazakely Andrianarivelo Areniaina Feania Stécie, Areniaina Tefi Antonio Irerma, Côté Arnay Evangelo Rayamna tolotro ireto ray aman-dreny reto Randriamparany sy Aingotina Virginie Arlette. Azanao zareo. Ary arina ry zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Ho amasinina fanambadiana Rabona Arsolofo Tsioro Faharana sy Rakoto Arsofa Niry Mbolatina. Dia misaotra ny tompontsika ry havana dia androso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika. Ao re diakona andamina antsika amin'izany. Ny VFL efa niomana ho amin'ny hira.
Vale.
Tsangana sika ny olotra ny rakitra. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo asaina ianao vahiny fa ny tompo manasa anao. Amarina zao fotoana zao isika horaintsika nira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fanantenana masinareo samy ho tanteraka, ho arovana na ny fananareo, ny ainareo, ny tokantranonareo. Ho tanteraka ianareo tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo, ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra. Amen. Vavolombelo vanadati izarura yatanarina yatututani anetandete anirakari Kuyana petraka ivavaka mangina isika to. Aroan'le mpanjaka tsy manan-taloha tsy mety maty, le mpanjaka tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokony ihany ny lazo sy ny voninahitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina. Amen. Atao amin'ny tompo ny fonareo. Ianao Jesosy Kristy tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao miray amiray amin'ny zavatra rehetra. Feny fiderananao nandanitra, ny ireo kerubima sy ny serafim rakotry ny elany, ny arikanjely, ny anjely tsy omby alilalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora, ireo razana efa tonga aminao. Ko mianta zay tompo, mba masino, mba azo ankalaza sy ioby miaraka amin'ny marobe nandanitra manao hoe ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina sy namadihana azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia nivakiny, ka hoy izy, raiso an'ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoka, rehefa nihinana dia hoy izy, misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity ny drako, dia ny amin'ny fanekeny vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao fahatsiarovana ahy, na oviana misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoka, dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiarina asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo rainay an-danitro, tsaronay dia tsoronay ny fiainanam-bolon'ny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia.
miandry sy mitalaon'ny fiverenana izay ko mba afenony voninahitra ny fanatim-pisaorana tompo endry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le naterina indray mandeha monjy eo anay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray an-danitro oka hiasa ny fanahy masina le fanahy mahery le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zany fanahy zany manamasina anay ko mianto aminao zay ry fanahy masina amasino no mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy amasino toraka izany divay manambara ny rany Kristy fa anao Andriamanitra kosa atateraka amin'ny teny zanaka malalanao hahatsarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandran'i Kristy satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay nivakiana ho antsika satria iray ihany ny mofo isika ko dia tena iray ihany isika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Koa hoe Jesosy Kristy tompo andeha fivoatra avokoa izao ny zavatra rehetra ampizarana ny mofo sy ny kapoka no raintsika ny raha voalahatra hipetraka isika. Ento Kazarao.
hitsangana isika netritena. Oka isika iompo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika ny atao hoe zaka. Tompo tsy mendrika. Tompo tsy mendrika ny tsy misotsotsotsotsaka amin'ny latabatra. Kanefa ho ianao izay manatona tsy mba voalafiko mihitsy. Ny mofo hohaninay ry Jesoa. Jesosy Kristy ilay maniraka atsika hiala amin'ny faratsiana hoe raiso antiny tenako izao natao fahatsarovana. Misotro ny divay za izao. Kristy ilay mitaona antsika mba hampitombo ny fitiavana ny hafa hoe sotronanao rehetra ity fahitin-drako dia ny amin'ny fanekeny vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana ahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo fefa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky zany raha sakafo mifanjakany lanitra. Misaotra Tompo. Amen. Hoy ny afatra ny apôstôly masina. Raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Indreo efa tonga vaovao ireo. Mifalia mandrakariva hoy izany indray. Mifalia. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana.
panamutusannya safutukabali likapu-kapu nambar afakaya zemba isi sisi zemapau ai majuru ranu nanausu biasa isi sebamat dalam hari kaya ruanareu pamirapiritra amin'ny tavana aminareo eneny tompo kaya tranareo nandratra amin'ny tavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadana petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia manao veloma koa zany aho hiaona tsoela amintsika fiangonana. Tsika misaotra anareo ray aman-dren'ny fiangonana filoam-boninahitra miahy ny fiangonantsika hatrany satria ny vazaha fatitrareo fa ohatra mitetika ovona mitetrika savony izy amin'ny fandaharam-potoana 10 andro ihany ianao ny Madagasikara dia 10 andro ihany ny 10 andro sady compris ny aller retour 12 à 22 ozy izy dia efa lanandalana ny 4 andro zany dia manao veloma antsika mianakavy koa raha tsy hitahita fa miverina tsoela. Saora tompo.